Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Pasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramason eto amin'ny radio Fahia. Iventeso hiravao ny tompo, ihirao ry ny tompo ry tany tontolo, fiandrianana sy fahamendrehana no mialoha azy, hery sy harevaka no amin'ny toerany masina. Nalaigny avy tao amin'ny Salamo 5:10. Faly magnambola tsara antsika jiaby, tsy akanavaka atsika magnaraka tsy tapaka ity onjam-peo mamitsika ity. Ny anty atsika lahady 7 mandavantaogno ny amin'ny taona by, eglizy manolotra loha hevitra etitsika miaigny mandritra ny fiainantsika isanandro ary ampiaritsika izegny sy zaraitsika amin'ny hafa. Ny tarehy ratsy no tsy azo ovana fa ny toetra ratsy azo ovana. Magnoloana zegny manosika atsika misimisy kokoa ny amin'ny fagnatoagna i Kristy ny evanjely, ny vakiteny voalohany, ny vakiteny faharoa ary mamporisika atsika ihany koa mba hagnamasina tegna atsika sy iroso amin'ny fibebahagna misimisy kokoa amin'izao fankalazagna efa tsy ela ny irosontsika amin'ny vanim-potoany karemy izao. Araka zegny isaoranay ary ankasitrahagna isanandro anareo zay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peo mamitsika ity. Mbola manasanareo ary agnaraka atrany ity onjam-peo mamitsika ity satria onjam-peo tatobe ampitambatra atsika ho fagnotaratsika ihany koa ny vaovao mafaly ny Kristy. Ke araka zegny anday atsika hitandregny ny fampianarana hoentin'ny ray amandrenitsika son excellence Monseigneur Archevêque magnoloana reo fagnoboasana ny toroteny agnatin'ny fampianarana amin'ireo vakiteny masina samihafa aroson'ny eglizy amintsika, raisitsika ampitiavana, ampinoana ary amin'ny fanantenana izany mba ho mendriky sy ho lavorary ary ho masina itsika mandritra ny androm-piainantsika andavanandro. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, bokin'i Jonasy mpaminany. Tamin'izany andro izany dia tonga tamin'ny Jonasy ny tenin'ny Tompo nanao hoe: mitsangana ianao mandehana makany Ninive, tanàna lehibe hitory aminy ny toriteny lazaiko aminao. Dia nitsangana i Jonasy ka nakany Ninive araka ny tenin'ny Tompo.
Ary Niniva dia tanàna lehibe teo anatrehan'Andriamanitra, fa lalaka teloana. Nanomboka niditra tao anatin'ny tanàna, lalana indray andro alohan'i Jonasy ka nitory izy nanao hoe: rehefa afaka 7 andro dia ho ravana i Niniva. Nino an'Andriamanitra ny olona tao a Niniva ka niantso ny fifadiakanina sy ny tafy lasaka avokoa, hatramin'ny lehibe indrindra ka hatramin'ny kely indrindra. Nahita nataon'izy ireo sy ny nialany tamin'ny lalan-dratsy ny Andriamanitra, ka nanenina tamin'ny loza voalazany amelezana azy ireo Andriamanitra, ka dia tsy notanterahiny indray izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ne Andriamanitra. Utamkan fiaven tumpe, utamkan fiaven tumpa, utamkan fiaven tumpe, utamkan fiaven tumpa. Sabiyan bunni senasikya, sabiyan bunni senasikya, Gintani arenya si tumpa kukua, Nauri nyamuni nilami sirenya, Subi niyakate yana mitumpa, Ninulu timbelu kanyulu maisha, Niizi nuwani musufi naranga, Niizi nutimbi nirenza nisa, Ande ariara midera nitumpa, Nisana kasanta tanyansu natika, Utamkan fiaven tumpe, utamkan fiaven tumpa, utamkan fiaven tumpe, utamkan fiaven tumpa. Sabiyan bunni senasikya, Sabiyan bunni senasikya, Sabiyan bunni senasikya, Sabiyan bunni senasikya. Vaky teny masina faharoa. Taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina havana, izao no hevitro. Fohy ny andro, ka amizao sisa izao, aoka ny manambady ho toy ny tsy manana, ny mitomano ho toy ny tsy mitomana, ny mifaly ho toy ny tsy mifaly, ny mividy ho toy ny tsy manana, ny manararoatra izao tontolo izao ho toy ny tsy manararoatra, fa mandalo ny endrik'izao tontolo izao. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Isaorana ne Andriamanitra. Alleluia, lay teny alleluia, izy teny velomo sady teny mamelomo, lay teny fiainana alleluia, hey alleluia. Alleluia, lay teny alleluia, Kristi teny velomo sady teny mamelomo, lay teny fiainana alleluia, alleluia. Ombatsika mianakavy aneny Tompo, ho tanteraka tokoa ny izay. Evanjely masina soratan'ny Masinda Marka, voninahitra neo anao ny Tompo. Tamin'ny zanandro zany, rehefa natao an-tragno maizina ijoany, dia nandeha any Galilei Jesosy nitory ny fanjakan'Andriamanitra ka nagnano hoe: tonga ny fotoagna ary efa ankaiky ny fanjakan'Andriamanitra. Mibebay anareo ary minoa ny evanjely.
no nandalo telo amoron-dranomasiny Galilea izy dia nahitany Simona sy Andre rahalainy nagnarato teo amoron-dranomasiny fa mpanarato izy ireo. Ary hoy Jesosy taminy, andeha agnaraka zaho fa ataoko mpanarato olona ianareo. Dia nandao niarato niaraka tamin'izay izy ka nagnaraka i Jesosy. Nony nandeha kelikely koa izy dia nahitany Jakoba zanaky Zebede sy Andre sy Joany rahalainy izay teo antsambo-kely koa niara nagnamboatra niaratony. Dia niantso azy niaraka tamin'izay izy ka nilozany izy mirahalahy teo antsambo-kely Zebede reny sy ny mpikaramany fa lasa nagnaraka an Jesosy izy ireo. Alleluia, lay teny alleluia, Kristi teny velomo sady teny mamelomo, lay teny fiainana alleluia, hey alleluia. Alleluia, lay teny alleluia, Kristi teny velomo sady teny mamelomo, lay teny fiainana alleluia, alleluia. Izany ary ny teny ny Tompo dia ny ho anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala tamin'ny alahady faharoa mandavataona lasa teo dia niara-nandinika manokana mikasika ny vocation sika ary mifanozo amin'izao fanomboan'ny taona izao ka tamin'izay sika no nametraka lalindalina koa ny mikasika ny vocation ray satria mila baba tokoa izao vaninandro izao ka noraisina tamin'izay i masinday Josefa ho modely ary izy koa no mpivavaka ao asika. Ry kristianina ava malala mirosotrano ny diasika ary manohy ny fandaliana-pinoana isika amin'izao vanim-potoana mandavataona izao fa indrindra moa amin'izao firososika amin'ny fankalazana ny congrès eucharistika iombonan'ny nosy Ken 2024 ka ao anatin'izany indrindra no andinisika zay vocation sika zay satria io vocation io no loharano sy fototra n'izay fiainana eucharistika tovozisika amin'ny eucharistie ary ankalazaisika amin'ny congrès eucharistika nasionaly ka izay indrindra ry kristianina ava malala samy nanson'Andriamanitra sika araky ny maha asika tsirairaika asika ny tanjona dia mba ho eove missionnaire vita batemy ka iraina ho tabernakla velona tahaka ny Masiny Maria sika ka noho izany misy dikany manokana ho asika ty taona 2024 ty taona ny Ken 2024 sika taona ny congrès eucharistika nasionaly sady araky nefa nospesika taona ny vavaka ka vavaka faratampony ny eucharistie ka zavatra iray ihany zany ary matetika moa sika no milaza tsy misy zavatra kisendrasendra ny iombonana eran-tany dia ny taona mivavaka fa ho asika eto Madagasikara dia taona ny congrès eucharistika aty avaratra ty antsiranana ity taona 2024 ty ka engany ahay anararoatra izany rehetra izany sika andalina bebe koa ny anjara toeran'ny eucharistie amin'ny fiainantsika mba ahafahasika arak'izay voalaza zay anana fiainana eucharistika ivelomansika bebe koa ny vocation sika tsikiraikiraiky ka tonga sika ho mpampiavana satria ny fihavanana tokoa no anasitrana n'izao tontolo izao piraitapo isika ziaby mila mandinika ny fihavanana tokoa isika ararotsika zao fiomanantsika amin'ny congrès eucharistika zao mba ahay hiavana amin'ny zavaboary
ka ivelona ny vocationsika hatramin'ny voalohany ahay hiavana amin'ny mpiarabelona amintsika ka ahatonga sika ho fianakaviana raika araky ny naharian'Andriamanitra sika hatramin'ny voalohany ahay hiavana amin'Andriamanitra ray ka anorina indray ny tranobe iombonana ny fianakaviamben'Andriamanitra Fratelli Tutti olo raika isika ziaby ry kristianina ava-malala amin'izao lahady fahatelo mandavataona izao dia antitraterin'ireo vakiteny telo izay atolotry ny eglizy amintsika ary fa fotoana tsara sady vaninandro mitondra fahasoavana avy amin'Andriamanitra izao vaninandro iainantsika izao satria miaso asika tokoa i Andriamanitra mba hiavao hiala amin'ny toetra ratsy ka hiaina ny mahajanak'Andriamanitra araky ny fitenin-drazantsika raha teo moa ny tarehy rasy no tsy azo ovana fa ny toetra ratsy azo ovana ary amin'izao aza nahatra amin'ny tarehy azo ovana izany raha teo no votoatin'ny tenin'Andriamanitra androany araky ny voalaza teo am-piandohana ny toetra rasy ny toe-piainantsika dia rian'Andriamanitra ho tsara mba aneo an'izay mahasara an'Andriamanitra izay izany koa no risika sy antenaintsika amin'izao taona vaovao izao fa indrindra moa amin'izao fiomanantsika amin'ny kongresa eukaristika io no averimberisika fa fotoana anaovana départ vaovao tokoa izao vokatry ny fivampenitra mahery vaika ialana amin'ny fahazaran-drasy ka ivelomana ny mahavita batemy hitafianan'i Kristy ka tonga sika ho Kristy mpiarabelona amin'olona raha fitinina zany izay rehetra izay ny faniritsika dia ho tanteraka tokoa amin'ny fankalazana lehibe ny kongresa eukaristika iombonan'ny nosy Ken 2024 izany rehetra lazaisika zany ka androsan'Andriamanitra amintsika ny fahasoavany ry kristianina ava-malala mampirisika sika ary ny eglizy ny anyty mba hiroso amin'ny lalindalina koa fa indrindra ny fianakaviana eglizy kely samy vonona hiaraka hikolokolo sy hanazan'ny tontolo iainana araky ny afatry ny tamin'ny synody fijanonana faharoa iny ka sy ho isy ny fifandraisana fanampitena sy fanelikilina fa fifandraisana mitondra amin'ny fikolokoloana araky ny afatry ny papa averin'ny matetika hoe mba ho isy tokoa ny culture des soins zany hoe amboly fahaizana mikolokoly eo amin'ny fiainana ka iazasika mivelona ny vocationsika voalohany tao amin'ny sany edena izany araky ny bokin'ny Genèse koa dia napetrak'Andriamanitra ao amin'ny edena isika hiasa hiay hikolokolo hiambina ny zavaboary izay fanomezana sarobidy kadô nomen'Andriamanitra sika satria noharian'Andriamanitra ho sara sy sazy zany ny asa fa tena vocation sika tokoa ary vocation anuizana ny fikolokoloana ny tontolo iainana ka noho izany aoka isika ametraka mandrakariva izay fifandraisana amin'ny zavaboary zay ho fambara ny tena fibebahantsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro voalaza ao amin'ny vakiteny voalohany amin'ny bokin'ny Jonasy raha ny anso ny mponina taony aniva izy ary fantatsika fa isika amin'izao vanim-potoana iainantsika zao dia tahaka ny mponina taony aniva maro ny zavatra mifangaroaro maro ny zavatra mifamaofao ary dia hitasika ireny fiainantsika ireny ary dia mampisongadiny an'izany bebe koa izao krizy zao maro ny zavatra izay sy araka ny sitrak'Andriamanitra eo amin'ny fiarahamonitsika ka manapotika sika ary mahatonga sika mifanelikilika ary anjakan'ny herisetra sy ny fanolanana isan-karazany mbola lavitra izany fampanjakana ny rariny sy ny isiny izany ankehitriny ny fifankatiava ny fampihavanana ka izay indrindra no eransika mivavaka amin'izao fiomanantsika amin'ny kongresa eukaristika izao satria ny fihavanana no anasitrana an'izao tontolo izao piray tampo isika ziaby i Jonasy araky ny vakiteny voalohany mpaminany dia nianso ireo mponina taony aniva tahaka izany koa no ansony eglizy ansika fa indrindra amin'ireny afatra maro isan-karazany atolotry ny papantsika ireny anisan'izany ny taratasy mikasika ny sodrano farany teo izay nampisy resabe ka natonga ihany koa ny fivondrona be eveka nanambara ny heviny torak'izany koa no niansonina ny fianakaviana andinika bebe koa ny vocation amin'ny alalan'ny fandalinana ny taratasy fanentanana amoris laetitia afalian'ny fitiavana izay nisoatan'ny papa manokana ho an'ny fianakaviana toizasika zany niezaka nataosika miainga amin'izao synôda fahafito izao sy ilay taratasy nalefan'ireo mpizaika tamin'ny fijanonana faharoa azadiny fa miara-dalana amin'ny synôda fahenina ambin'ny folo isika ireny rehetra reny no natonga sika ny laza fa tsy misy tokoa ny kisendrasendra ao amin'Andriamanitra ataon'ireo rehetra reo ahasoatsika ahatsaratsika ary ahitasika ny lalakombana ary tokana ny lalana dia i Kristy satria izy ny lalana sy famarinana ara-fiainana anjarasika ary zany ry kristianina ava-malala no
roso lalindalina koa fa eo am-pelatanantsika ny fitaovana rehetra ahafahasika mametraka an'izay fiainana mahazanak'Andriamanitra asika izay ka tonga asika oeove tokoa. Anjarasika no miroso tahaka ny Jonas tao Ninive eo anivon'ny fiarahamonina misy ansika sikiraikiraiky. Araky ny milazaina tamintsika ny fianakaviana eglizy kely dia tsy voatery ny ao an-tokantrano ihany araky ny efa naverimberitsika fa izay rafitra misy fiombonana toy ny toeram-piasana, sekoly, vomiera, fikamanana masina, firohotana, communauté-ny mompera, communauté-ny masera, ny frera sy ny sisa dia ireny rehetra reny no fianakaviana eglizy kely ka ao anatin'ireny no fotoana sara tahaka ny tany Ninive anaovana départ vaovao, fiangana vaovao fandrindra amin'izao fiomanantsika amin'ny congrès eucharistique izao. Mila finiavana be dehibe izany ry kristianina hava malala tahaka ny nataon'ny Jonas ny anso Ninive. Anao fifadiakanina sy tafa lasaka isika hoy Jonas eky fa rasy izao fiainantsika izao. Maro ny tsy mety amin'ny fiainam-pianakaviana amin'ny fiainan'ny fiarahamonina ka aoka isika ary tahaka ny mponina tany Ninive raha tisika ny anao an'izay départ vaovao izay anararotra an'izao mba ifady ny rasy fa ametraka kosan'ny sara. Maro ny tsy mety amin'ny fiainan'ny firenena ihany koa resana matetika izany tatoato fa indrindra ny mampalahelo dia lasa Andriamanitra ny vola ka ny vola io no manjary topo isika ka potika ny fifandraisana ary dia izay no laina mila fanarenana maika de maika mila fibebahana. Lazaina koa fa raha tisika isy firaisan-kina marina entina manarina ny firenena dia tena mila ny fahatoniana apaisement ka hiala amin'ny fifanenjena isan-karazany. Engany hosolovin'ny fanahy masina isika mianakavy ka hiavao hifanompo hikasaka ny soimbonana fa araka ny teny fanevan'ny congrès eucharistique fihavanana no anasitrana an'izao tontolo izao paraitapo isika ziaby ka vonina hifanasoa hifampisimbana hikasaka ny soiombonana satria olo raika isika ziaby. Tanteraka izany raha samby vonina hibebaka isika izany mahatraterin' Jesosy ao amin'ny evanjely androany i Joany Batista ny anso fibebahana tonga ny fotoana ary efa akaiky ny fanjakan'Andriamanitra mibebaha ianareo ary minoana evanjely ka okarisika ry kristianina hava anarotra an'izao fotoana fiomanana amin'ny congrès eucharistique izao mba hibebaka marina tokoa fa izao no fotoana sara ary fotoana irososika amin'izay fiovampenitra mahery vaika zay. Engany anjaka ao amintsika tokoa i Jesosy ka ho tonga tokoa ny fanjakan'Andriamanitra araky ny vavaka ataosika amin'ny rainy any an-danitra. Ho tonga ny fanjakanao ho tanteraka ny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra araky ny fampianarantsika tamin'ny taom-baovao fa tena miteraka korontana maro isan-karazany tokoa izao krizy izao ka ingany mba hiavao tokoa isika ka afaka andresy an'izao krizy izao raha ao anatin'ny firaisan-kina sy ny fiombonana tokoa ary anova ny fifandraisantsika amin'ny zavaboary ary anova ny fifandraisantsika samitsika anova ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra. Raha tisika tokoa ary ny avao ka hiala amin'ny toetra rasy dia omeo toerana i Jesosy ary dia izy no hivitianasika sy eo anivosika ka hitoetra eo amintsika tokoa izy ary isika hitoetra ao aminy ka amin'izay amokatra ny fiainantsika satria manao ny asan'Andriamanitra isika ka raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia izy no anao ny asasika. Ry kristianina hava malala mitaky fibebahana zany miala amin'ireo izay sy ahafahan'i Jesosy hitoetra ao amintsika dia ny fialonana izay manimba ny fifandraisantsika sy ny fiainana andavanandro sy tsy manome toerana ho an'ny hafa manilikilika fa hitoetra ao amin'i Jesosy kosa isika ka ho feno endriky ny Jesosy any fiainansika. Raha tisika hitoetra ao amintsika tokoa Jesosy dia oka anana fanatreteny isika ka ndresy ireny avinavina izay manapotika ny fiainansika ireny satria misakana asika sy ahita ny endriky Kristy amin'ny hafa. Averina amintsika matetika fa indrindra ao ansika tanora aoka ho taranaka mpanorona isika fa sy mpandrava ka ialao ary ry tanora zandry malala zanaka malala ireny avinavina sy fialona ireny fiasaram-belatsy ireny lainga sy fitapitaka ireny ka oka hitoetra ao amin'i Jesosy isika ka hiaina ny evanjely araky ny afatry i Jesosy amintsika androany. Mianso an'ireo apôstôly Jesosy mianso asika koa izy mba ho mpanarato olona isika
izany hoe ho Kristy mpiarabelona amin'olona, hoe ove mpiarabelona amin'olona, hoe ove misionera vita batemy ka iraina ho tabernakla velona ho mpanaratolona. Raha mifikitra aminy tokoa isika dia lasa misionera, fa indrindra ianareo ankizy izay antsoina hoe misionera ny famindra-po, izara ny hafalian'ny evanjely eo amin'ny manodidina antsika, ka engany ianareo mba ahasapa koa fa eo anivinareo i Jesoa ary mitoetra ao amin'ny Jesoa ianareo. Ry kristianina ava malala, angataka amin'Andriamanitra tokoa ary sika amin'izao lahady fahatelo izao mba iombona bebe koa hatrany amin'ny Kristy sika, ka hoanana fiainana eukaristika, hanana fiainana izay anehoasika any Kristy eo anivosika izay, ka engany hovonina iovy isika ibebaka ieky ireo sy mety eo amin'ny fiainansika. Ry Jesosy Tompo, ampianaro ary zahay ieky fa diso eo amin'ny fiainanay, ka mba iova ho fiainam-baovao. Ampio izahay amin'ireny toetra rasy mahazatra anay ireny, ka ikendry kokoa ny fiainana tsara izay ao aminao. Fantatrao izahay tahaka ny nafantaranao any Masinday Paoly izay nilaza hoe ny tsara izay kendreko sy vitako, fa matetika ny rasy no tanteraiko. Avelao ary ny elokay ry Jesosy zoky, ampio izahay anao ezaka hatrany fandrindra amin'izao fiomanana amin'ny kongresa eukalistika izao. Azavao izahay tahaka ny nanazavanao an'ireo mpaminany, tahaka an'ireo nanazavanao an'ireo apôstôly, tahaka ny nanazavanao an'i Lucien Botovasoa sy ireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy, ka ho vonina mandrakariva izoro amin'ny famarinana, ampanjaka ny rariny sy ny isiny, hitondra ny hafalian'ny vaovao mafaly eo amin'ny fiainanay. Engany ho mpampiavana izahay, ka ny fihavanana tokoa no anasitrana an'izao tontolo izao. Ampio izahay mba ho eglizy olona velona eo ove amin'ny fiainana andavanandro. Masin'ny Maria renin'Andriamanitro, Masinday Joseph mivavao amin'ny fiainakaviana, ka mba tovy tonga sehatra anjakan'ny fiombonana, anjakan'ny fihavanana sady kristianina no malagasy, atovy tonga senakla eranay mivavaka, atovy tonga sekoly anivozanay fahalalana ny evanjely, atovy tonga eglizy kely ao atokantrano ao. Aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no isoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no isoatsika sandrivaky, sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevo ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fahia. Sun.